Ahoana ny fomba azahoana crypto gratuit? Zay tsy scam zany, zany hoe tsisy arnaque zany ty vidéontsika ty. Satria maro ny mipartage lien affiliation hoe iny airdrop gratuit, midera amin'ity site ty anao fa mahazo crypto gratuit fa eto dia tokony fantatsika fa tsisy olona hizara vola gratuit zany fa matoa iny zarainy gratuit dia matety mpitranga moa zany dia misy arnaque ao ambadika any. Ny hitan'ity ty efa ataoko hoe fa elaela ihany efa de zaraiko aminareo androany de hoe ahoana zany ny fomba azahoana crypto gratuit, zany hoe zaraina gratuit zany. Tonga soa indray eto amin'ny page crypto trading mada. De inona moa zany ny tena hoe airdrop, na hoe free airdrop, na hoe zarana vola gratuit ianao. Mahatonga an'io le free airdrop zany hoe misy projet menga de tsy maintsy hanao lancement izy, zany tena fiable. De mitady olona, mitady client zany izy sady hanao promotion ny produit, ohatra hoe commercial zany, sady hanao promotion le produit no hoe hizara an'le produit zany de par contrepartie anao mahazo part kely. De io indraindray efa fixen'izy de mialoha ny montant, ohatra hoe $10,000 no zaraina gratuit, olona 10 no omena an'le $10,000, donc zany $10 isaka participant. De indraindray koa zany tena mpitranga de l'essence le airdrop raha vao une fois misy crypto monnaie vao miforona, iny zany tena fiable. De am'le izy vao miforona manko mila sécuriser le blockchain, de tsy maintsy mila olona maro be miara-mampiasa an'le réseau blockchain am'izay tsy hacké zany, tsisy pirate zany le réseau. De iny ny tena fiable zany amin'ny resaka airdrop, zany hoe misy crypto monnaie vao miforona de amin'iny ianao miparticiper anatin'le projet de omenanao gratuit zany le crypto manodina an'le blockchain. Ohatra zao an'ity Chine zao tany amin'ny ancienne crypto, satria Chine manko manana crypto monnaie, le banque centrale anazy mihitsy namorona an'le crypto, zany hoe le vola chinois le yuan io zany nosoloiny version crypto sasany. De tamin'ny Chine zao l'ancienne crypto monnaie any de tamin'io zao 1,5 million de dollars ninazy ny montant ny yuan zaraina gratuit ho an'ireo. Zay aloha voalohany. De faharoa, mila fantatrao hoe iza le blockchain misy an'le airdrop. Donc zany ianao mila manana compte amin'io blockchain io. Maro be le izy fa ny tena mitranga zao le Ethereum zany tena mpanao an'io, blockchain Ethereum izy manana ERC20. Zany hoe mila manana wallet amin'ny Ethereum ianao. De misy ndraindray koa de Binance Smart Chain koa, anisan'ny matanjaka aorianan'ny Ethereum, BSC de mila manana wallet ianao. Zavatra ilaina zany amin'ny ankapobeny, mila manana compte réseaux sociaux ianao satria iny tena angatahany, Twitter sy Telegram moa zany tena angatahany. Mila manana wallet ianao zay mifanaraka amin'ny le crypto zaraina zany ny nama zany de Twist wallet sy MetaMask ny tena fampiasaiko. De indraindray zareo mitaky crypto andovana an'le frais du réseau zany hoe frais de gaz. De iny zany en général ny token principal an'le blockchain. Ohatra zany blockchain Ethereum zany ianao dia mila manana Ethereum. Blockchain Binance Smart Chain ianao de mila manana BNB na BSC. De ohatr'izay foana zany arakaraka ny zay angatahan zareo. Coin marketcap.com. De eo an'izay mpanaraka ny page moa zany efa nisy vidéo, nanao vidéo momba an'ity site ity aho. De raha ianao an'le airdrop ianao, voalohany ianao mila manana compte. Donc raha tsy manana compte ianao de mila manao an'ity s'inscrire ity, de fenoina le adresse mail, mot de passe.
De misy lien d'activation alefany any amin'ny mail anao de validena iny. De rehefa une fois validé de manao connexion de ampidirinao ato le adresse mail anao, tsika zao ohatra hoe crypto-mada@gmail.com de ny mot de passe et connexion. De raha vao une fois tafiditra ianao dia mandeha amin'ity manao lasa ohatr'izao le pause le compte anao de mandeha amin'ity calendrier ity de free airdrop. De raha vao tafiditra ato ianao amin'le free airdrop de manao ohatr'izao, misy ny hoe vue d'ensemble de hoe ongoing sy upcoming. Le ongoing ohatrany hoe en cours, le coming ity ohatrany hoe airdrop tsy ho ela zany, ohatrany hoe événement hoe amin'izao izy no misokatra. De ity zany ireo airdrop efa tapitra de participer. De hoe jeran'ity ongoing ity tsika. De le ongoing hoe airdrop en cours, ohatra zao le pauziny ato le projet ato zany le crypto de ity zany ny colonne le olona ny participer de ity ny isan'ireo olona ho fidina zany omena le airdrop de ato ny total ny montant le airdrop. De farany ato ny temps, zany hoe fin hoe ny fotoana ataperan'le airdrop zany. Ohatra zao ty coin token ty zao afaka adiny 3 de tapitra ny anazy ny airdrop, donc mila mi-participer alohan'ity fataperana ity zany ianao raha te participer. Ohatra hoe next type ty un jour ny anazy ny fotoana sisa. Le rara ty zao rara token ty zao 2 jours ny anazy. De le upcoming indray ohatrany hoe ohatrany hoe événement hoe eo amin'ny le anombohan'le fika zany, anombohan'le airdrop. Ohatra zao ty Rosion Finance ty zao rapitso ty amin'ny 25 juillet ty zany vao manomboka. Donc zany tsy afaka mi-participer ity ianao fa mety rapitso ianao ohatr'izao vao mijery indray hoe mifiry izy vao tena manomboka. De ohatr'izay koa ty Wolfsaf for people ty. Ianao moa zany conseil raha te ho voafidy anatin'le airdrop de miandrasa reto événement le airdrop ho avy reto de miandry amin'le fotoana pile isokafan'le airdrop de ny amin'io ianao mi-participer. Satria amin'iny manko mbola ohatrany hoe anisan'le voalohany mi-participer ianao de possible manana chance kokoa ianao voafidy omena le airdrop. Fa raha ohatra ka hoe efa maro be ny olona ny participer de ianao mety aorinana ianao vao manao de mandeha amin'ity ongoing aty de mifidy an'ireo airdrop le token tianao participena zany. Ohatra zao ty coin token ty zao, cliquena de tafiditra ato ianao de ato zao ny mombamomban'le token. Ohatra zao hoe position izy amin'ny coin market cap amin'izao zany izy 0,19 euros, solotsika dollara le unité tsika. Courny cours le token anankiray. De ato ny mombamomba anazy ty ny site officiel. De ty koa important, ty contrat ty ato zany ny blockchain ipetrahan'le token zany, ipetrahan'le crypto. Satria blockchain Ethereum zany ty mety token ERC20 zany ty angambany tsy zany hoe raha vao manao airdrop manko alefany amin'ny adressenao le crypto. Donc zany mila mifanaraka amin'ny blockchain misy an'le crypto zany le adressenao. Ty zao Ethereum, donc mila manana adresse Ethereum ianao andefasana an'le crypto, important be izy. De zay le nenahy moa zany MetaMask tena fampiasaiko ohatr'izao de en MetaMask ato raha ohatra ka hoe tsy Ethereum le blockchain, donc ianao zany mila mi-configurer an'le blockchain
manuellement ianao am'izay mahazo an'ilay blockchain misy an'le airdrop ianao. De raha ohatra ka hoe misy fanontaniana momba an'izay de aza misalasala manoratra amin'ny commentaire fa ataontsika vidéo manaraka. Fa raha ohatra hoe débutant anao miresaka MetaMask de jereva amin'ny Google fotsiny hoe ahoana ny fampiasana an'izany hoe ahoana ny famoronana an'izany hoe portefeuille na wallet MetaMask zany fa tsy de sarotra ny manao an'izany. De ato am'izay ambany ato misy ny hoe vue d'ensemble momba an'le token, marché, fa ny maha-intéressant antsika zany le resaka airdrop aty amin'ny partie à droite ty airdrop a. De ty zany le fotoana taperan'le airdrop ty zao dans 2h44 minutes de tapitra ty fizaran'ny airdrop amin'ty token ty. Zany hoe mila participer alohan'ty zany ianao. De $30,000 ny crypto, ny valeran'ireo crypto zaraina. De ato misy hoe ty zao efa nipartisipe tamin'ity de lasa tsy mety fa mijery crypto hafa mbola tsy nanaovako airdrop. Ohatra zao ty Rara ty zao mbola tsy nanao tamin'ity de ohatr'izao. Sokafintsika le Rara de teneniny ato raha point farm ty zao mety échange angambany, mety exchange, mety DeFi angambany ty resaka farm iny. De ninazy le contrat zao amin'ny Binance Smart Chain. Dikan'izay zany raha vao adresse Ethereum zany ampiasainao amin'ity de tsy mety, de tsy maintsy mamorona wallet MetaMask anao anatin'ity Binance Smart Chain ty. Ninahy moa zany anatin'ny MetaMask ato efa configureko manuellement le siloko blockchain Binance Smart Chain ty, Binance Smart Chain de lasa mivadika ohatr'izao. De lasa hoe BNB ndray zany no ampiasaina. De raha vao une fois ianao tafiditra anatin'le Binance Smart Chain de mifanaraka amin'le blockchain le crypto zany ianao. Fa misy moment izy io ianao nasainy mandoa an'le frais de gaz, zany hoe frais de réseau zany ianao. Dikan'izay zany mila manana BNB na BSC andaovanao an'le frais de réseau raha ohatra hoe mahazo an'le token ianao. Zay zany misy fotoana hoe mangataka an'izay. De raha mila an'izay ianao de mila manana genre hoe $5 na $10 na BNB zany ianao anatin'le wallet MetaMask anao. De ato am'izay aty zao dans 2 jours tapitra zany ty fizarana an'ty airdrop ty dans 2 jours. Donc zany afa misy manana fotoana ianao anaovana participation. De ty zao $10,000 ny valeran'ireo valeran'le crypto zaraina. De amintsika amin'ny teny zao moa zany dia ty zao mbola tsy listé zao ty token ty de tsy fantatra ny momba anazy fa raha vao te hijery an'io anao de mitape an'ireto site reto de apoitrany eny momba an'le projet. Ty zany site officiel. De join this airdrop. De raha vao mi-clique an'iny ianao de misy condition angatahana maromaro ato. Hoe $10,000 ny crypto zaraina, ny farm airdrop amin'ty Rara token ty de ajoutenao favori ty reto le condition de mila ataonao daholo reto condition ty raha te ho voafidy ianao. De ajouter votre liste favori de ajoutenao iny. Raha vao vita zay dia mila mijoindre ny canal ny Telegram CoinMarketCap. Za moa zany efa nanao an'io de hoe sokafinao le application Telegram de tafiditra any ianao. Zao le application Telegram de mijoindre. Za moa zany efa membre de donc pas la peine koa anao an'io. Ty zao misy canal Telegram any le token Rara de mila mijoindre an'io koa ianao le canal. De mila mi-suivre ny CoinMarketCap amin'ny Twitter. Ty koa moa zany efa nanao an'ity de pas la peine suivre ny efa ni-suivre an'io. De mila mi-suivre ny Rara NFT any amin'ny Twitter. De cliquenao any de tonga any amin'le profil an'zareo de follow, zany hoe mila mi-suivre an'io ianao.
De raha voa fa vita de angatanao tamin'izay ny adresin'ny portefeuille-nao Binance Smart Chain. De ity efa nijerentsika teo amin'ny MetaMask. De ity ilay izy BNB de détail du compte veriko miditra ato de mandeha amin'ity Binance Smart Chain io de cliquenao ty BNB ty na tonga de hoe ty détail du compte, le comptenao zany de détail de ho misy adresse de omena de atao copier-coller ty copie de coller nato. De zany hoe raha voafidy zany ianao amin'ilay airdrop de ty adresse-nao ty zany no andefasina an'le token. De Twitter de ty zany le compte-na Twitter. De ato koa misy compte Telegram, crypto trading mada. De validenao iny. De zay. Validenao iny de zay. De joindre airdrop de vita. Zay de vita. De efa niparticiper ianao zay. Fa indraindray misy fotoana asainy manao partage amin'ny Twitter ianao. Zany hoe misy post nataony zany ohatra hoe ity zany le post de retweetenao. De retweetena. De manoratsoratra eto ianao, indraindray ianao asainy mitaguer ami de taguenao eto le ami le namanao n'importe tsy voatery namana fa zay olona amin'ny Twitter any de mety de raha voa une fois iny vita de partagenao. De misy fotoana koa izy mangataka hoe omeo izy ny lien an'le Twitter nipartagenao. De mandeha amin'le profil anao de ohatra ty zao le Twitter nipartageko de alaiko ty de copieko le lien an'le Twitter de angatahany indraindray ny angatahany de atao copier-coller eto. De zay zany de vita le airdrop. Zay indray zany ny vidéontsika de androana de raha misy fanontaniana de aza misalasala mametraka ny